Ny fanana tanteraka ny fandorana ireo amoniaka atao betainy Tomasina tsy nitazapotsiny jery fotony ny zava-nisy nandritra izany ny ministra Dr Jules Etienne ny alakamisy lasa teo. Ny orinasa Ambadivy no namazy vola ny fandorana ny amoniaka 420 tona tao betainy Tomasina ary ny orinasa Tafrika Atsimo Siltait no nanatanteraka izany. Ny fahatelopolo volana Oktobra lasa teo dia tonga tany atoerana nijery ny fahavitan'ny fandorana ny amoniaka any orinasa Zerenne teo aloha ny ministry ny indostria ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa madinika sy salatsalany. Fitsidiana izay niarahana tamin'ny filoha-hevitry ny orinasa Ambadivy Andriamatoa Roland Gosselin. Nanatrika izany ihany koa ireo solon-tena-panjakana tao atoerana toy ny sekretera jeneraly ny faritra Atsinanana Soarson Constant Paulin sy ny filoha-hevitra voalohany délégationna manokany komina Andrenivohitra Tomasina. Rehefa vita ny fandorana dia nobataina ilay vy be nisy ny amoniaka nodorana. Ny atsika dia fa hoe tsy misy danger intsony izay aloha ny important aloha fanaovana azy indray io moa ny saiko izy na ny ministère ny industrie na ny Zerenne na niza fa dia hoe mbola isorana ihany koa ny Ambadivy zay anadio azy tsara mba sapisy poizina zavatra. Aveo dia vy ohatran'ny vy rehetrarehetra fa tsy haiko izay anaovana azy na tapatapana na anaovana inona na anaovana inona fa indray dia apetraka amin'ny fizerena indray zany izay anaovana azy fa hoe hodiniana ny asa fampandrosoana azo atao amin'ity toerana ity raha ny voalazan'ny ministra ny Dr Jules Etienne. Roa ataona zone industrielle économique na zone économique spéciale zany ny anaovana azy. Fa io mbola tsy fantatra iza ny akazy na iza fa zay ny projet zany hoe mazava izy io arakaiky ny porte lehibe ny olona investisseur zay nahita ao ampiasana intéressé aminazy ity. Tsy misy intsony ny ahina raha ny voalazan'ny ministry ny indostria ary ny saoran'ireo izay rehetra ny fanometana na ho fanatanterahana ny fandorana ny amoniaka. Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny études d'impact environnementaux tokony ataon'ireo industrie. Étude sy impact environnemental amin'izao fotoana zao zany hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministère tompona andraikitra momba ny environnement. Zany hoe tsisy autorisation azo fotsiny alohan'ny hananganana orinasa raha tsisy étude environnementale sy ny impact rehefa avy. Zay ny fomba fisaronan'io fa zany hoe io moa fantatsika fa tsika moa tany mahantra dia matetika dalain'olona amin'ilay fananganana fa zany hoe efa avy vao hita fa io indray ambiko zany aza dia mba atao hoe vato misakana loatra ny zavatra tena enzana ohatran'io satria ohatrany hoe niady ohatran'izany hoe alohan'ny TGV nisy ny machine locomotive zany hoe misy ny fanatsarana ombiany zany sy dia hoe hitandroany daholo hoe inona ny impact fa rehefa hita le izy hoe prévention zany ny tena tsara apetraka rehefa manangana orinasa. Raha nanontaniana mikasika ny olan'ny Jiramazy ny resaka solika ny Dr Jules Etienne dia nanambara fa amin'ny ministra tompona andraikitra no tokony iantefany ny fanontaniana.